tsy neken'ny fianakaviana anay roa. Andray 4 taona amin'ny volana janoary io zany hoe amin'ity volana janoary ity zany. Efa ela zay niaraka, ataoko hoe tany amin'ny taona 2016 tany. Noho ny fiainana nandalo sy ny tsy fahamatorana tamin'izany nefa dia nisaraka foana ary nifamerina foana koa. Nandritra ny fotoana saranay dia samy nanana ny fiainanay teny. Izy nanana ny olon-teniny, izaho koa nanana ny olon-teniny niaraka tamiko. Tamin'ny 2020 zay no nifamerina rehefa avy navezivezy ny fiainana teny. Ary nandritra ny fiarahanay io dia tena niaritra vavan'olona maro zahay. Vavan'ny fianakaviany moa zany. Fianakaviany lehilahy zany. Vehivavy le miteny. Iny ve mba iarahan'ny lahy? Zany lazay le fianakaviany lehilahy. Iny ve no mba fiainan'ny lahy? Tsy akasitrahanay fiarahanareo. Mbola misy an'izany amin'izao fotoana izao? Mbola misy an'izany. Efa teo ambavady amin'ny fisarahana zay ozy izy tadidiko izay andro izay ozy izy mantsy anahy hoe ndao sika roa andeha hivoaka kely. Nandeha zay dia mipetraka teo amoron-drano dia hoy izy mantsy anahy hoe manaiky any ambady anahy ve ianao? Na tsy nanaiky ary zany ny fianakaviany lery. Ndao programena fa angataka anao any amin'ny papanareo sy mamanareo za. Ndao tsika anao fisehoana. Za tsy nahateny fa masoko ny nangano ano, tsy napoziko hoe efa reny ny vavan'ny olona taminay dia tsy nampiembotra azy nilefa le izy. Bref, fotoana fitaorinan'io dia niseho tany aminay zareo. Ny vavan'ny tsy fianakaviany nefa tsy nijanona teo. Nikafokafo madinika, ny fanaratsiananay roa. Teny indray zany le lehilahy hoe aleo ndray angatahako any amin'ny fianakaviana. Fisehoana zany le teo fa zay vao tena hivady amin'izay zany roso amin'ny fomba malagasy tena manaraka ny norma zany dia rovininareo no afaka fa handray anay fa anatitra vodiondry ihany zahay. Dia natao indray vodiondry dia nandeha teny ny fiainana nivoatra niaraka teny zahay roa kely fa tsy nijanona teo amin'ny fankahalananay. Raha namonjy fety fianakaviana zahay no nisy namisava ny vadiko. Andriamanitra tonga hatramin'izany kosa ve? Tonga hatramin'izany hoe izany hoe le fianakaviany le banty tsy nanaiky an'ilay izy. Tsy nanaiky an'ilay izy. Fianakaviana ray manam-pozina anazy. Dia eo zany tsy fantatra hoe fianakaviana akaiky sa fianakaviana lavidavitra kely ohatra hoe enjana posany eny tompoko tonga hatramin'izay mihitsy. Valiny sady ianao araka le ananao teo. Fa torobe zany na ahoana ve tsy fifankazahoana dia tonga hatramin'ny famisafiana hamono olona mihitsy. Io koa moa zava-misy any amin'ny fiarahamonina malagasy. Nisy nanisy pozina ny sakafo nohaniny ka saika nahafaty azy. Soa fa avotra soma tsara. Misaotra an'Andriamanitra. Mbola misy zao Andriamanitra izao. Dia nandeha teny indray ny fiainana bevoka aho rehefa zay dia hafaliana na nivadiko io nanapa-kevitra zay fa hisitaka ny olona rehetra izay tsy mahasoa anay amin'ny fiainana. Zahay mihitsy ny tokony atao amin'izao fa tsy miady rao hisopatra ny zanakay eo indray. Sombiny aina voalohany natao amin'ny mariazy, nasaina ny fianakaviana. Hitany daholo ny sarinareo tompoko, ny sarinareo mangarika anay. Injany zany attention. Ny sara miteny foana fa hisaoranay anareo misaotra betsaka fa raha tsy nisy anareo tsy tafity zay. Misaotra betsaka fa ny fisianareo no nahatsapanay fa mafy be izahay tsy adininay nareo. Ankehitriny manatokantrano sambatra izahay mananjanaka mavitribitrika kely tena hoe rayon de soleil ho an'izay olona tia azy ny fisiny moa zany eo amin'ny fianakaviana ary tena tony alavitra n'ireo mpisopatra. Tony alavitra n'ireo mpisopatra. Afakely zay fomba fiteny zay. Tsy nampahafantarinay azy ny misy anay. Ary izahay tsy hitakosina amin'zareo. Tsara fiafarana aloha le tata. Eny tsy hoe tena hoe tsara fiafarana ahoana moa zany fa ho an'zareo aloha zany mba milamina zareo alavitra ny fianakaviana fa nazanajana raha ahoana koa le fianakaviana ve dia tonga hatramin'izany. Matoa zany le olona tena tonga amin'ny stady hoe tena vonona hifanambady sy ohatr'izany tokony mba ekena dia tsy atao an'izany le izy. Ndraindray koa moa sarotsarotra ihany le fiainana fa ho anao ve zao ohatra raha teo amin'izay plasin'izay zany hoe vady mety aminao ve nalainao sa vady mety amin'ny fianakaviana? Vady mety amiko. Eny manao hoe niteny ihany hoe tsara foana zany mifankahazo amin'ny manodidina anao le olona miaraka aminao fa raha tsy misy antony manokana hoe tena hoe nanao zava-doza be ve le olona ray dia inona no tena tokony hatongavana aminao hoe fandrarana be dia hoe famosaviana an'le olona mihitsy no tena hitako hoe tena ndraindray koa
ndraindray koa moa zao hitako eny amin'ny fiarahamonina mety misy olona hoe manao karazana hoe reny tsy mitovy amintsika na hoe reny tsy ohatra hoe misy mieritreritra zany hoe ambony nivoanao sasany ohatra foana moa zany ny fiainana ohatran'le anam-pianarana resaka niveau de misy mieritreritra zany hoe izy ambony nivoana ohatr'izay de lasa ohatrany hoe tonga amin'izay fandrarana zay mety koa hoe mieritreritra koa le fianakaviana hoe malala ny mety lasan'le olona de manao an'izay hoe reny verangah de ohatr'izay fa na izany koa ary ho anahy manokana zao hitako hoe tsara ihany ny alalàna ny hoe mety ho anisany koa manko zay hoe mahatonga ny fianakaviana manao an'izay ny alalàna hoe ahoana ny avian'le olona zany tsy haiko na azonao amin'ny fisehoanany hoe misy an'izany de tsy tokony teo ve de misy resaka be raha ohatra ka mais bon fa ny tiako tenenina zany hoe raha mbola zavatra azo alamina ry zareo de alamina raha hoe zavatra tsisy dikany ny andrarana an'le olona tsy hifankatia de tena tsara mandefitra leo mandefitra le fianakaviana zany rehefa iny mahafaly zao izy sambatra ko inona zany hoe mety izy roa de mety tsara aloha raha ameko fotoana kely aloha ianao miresaka an'le zavatra kelytsika de miverina atytsika aveo isotra manokana ny Regina's Beauty nanao ny taovolo sy ny hohako tsara tarehy hitanareo am'izao de ny amin'ity rangahy koa sy zao zao merci Regina's Beauty zay le tena tiako resahana ty hoe ny olona zany rehefa mivady tena tsara le manalavitra ny fianakaviana satria izao zao no tena porofon'ity hoe nandeha sitako zareo de ny lamima tsara rehefa misy ny moyen de zay no tena tsara aloha rehefa misy ny moyen de zay fa rehefa tsisy moyen atao ahoana moa fa moyen hoe ahoana moa zany tiako tenena mety ohatra hoe manana trano ohatra le mbola tsy mana moyen ohatra le izy mivady kely tena hoe hitokanana trano maleo tena mety efa miasa zareo matolo mivady de efa mba misy fidiram-bola fa mety tsy mahavita ny besoin zareo sy miaraka amin'ny hofatrano sy nanadratra vola de miainga amin'iny aloha de mivoatra tsikelikely ny fiainana rehefa avy eo hevitro ahy manokana izay fa ahoana ny hevitrareo momba efa misy koa moa ny olona ohatrany hoe zay moyen ananany io de tsy de tia mitakosokosona fianakaviana satria noho izay anton'izay hoe raha vao mitakosokosona be koa de misy an'izay lasa misy tsy fanarahana ka ino moa maha-olombelona misy foany fa le izy moa zany tsisy règle toute faite hoe tsy maintsy ohatr'izao na ohatr'izao fa arakarak'le olona ihany io zay hafa kely ny tantara iny de mandram-piona indray vita indray aloha iny tantara anankiray iny fa mahita anareo indray zay manaraka koa de aza dino miditra ho abonné abonné